Magnantitra ny arahaba amintsika rehetra vahoaka malagasy tsy ankanavaka nanety a Madagasikara na nareo any ampita-dranomasina. Ny tenako Pasteur David Rakotonandrasana indray no miaraka aminao eto androany amin'izao fandaharana manokana izao, ary ampifaliana no anonako ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka amin'ny télévision, ao isika izay manaraka amin'ny internet, tononoko ny fandresena ho antsika mianakavy. Ary sorako lehibe Andriamanitra satria mbola afaka manatanteraka an'izao fandaharana izao indray noho ny famindram-pony. Magnano mbola tsara antsika rehetra fianakaviana eto tampon-tanàgnan'ny Tamatavy, ao reo zay agny Antananarivo any amin'ny faritany isan-karazany. Tahin'Andriamanitra ne nareo ary manonona ihany koa fahasalamana ho an'izay rehetra marary, ny tompo any anome fanasitrana tanteraka. Eto moa zany dia mba hitondra kely ny anjara boriko fampahirezana ho antsika rehetrarehetra zay marary. Hitantsika tsara fa malaza amizao ny resaka pandémie, ty resaka coronavirus ty, io ny tena mampiorohoro ny tany mandanitra, indrindra magnerana an'izao tontolo zao mihitsy moa fa tsy amintsika eto Madagasikara irery ihany. Fa ny zavatra anankiray mba tiako ampahirezana antsika dia hoe aza matahotra isika. Aza matahotra satria io no agnisan'ny fahavalo anankiray rehefa misy problème dia mitahotra. Zany mahatonga an'izy io agnaty Baiboly ao miherigna 365 fois ny phrase hoe aza matahotra. 365 fois ny teny hoe aza matahotra agnaty Baiboly. Dikan'izany efa hitan'Andriamanitra mihitsy zany hatrany am-piandohana fa ho avy ny zavatra mampatahotra. Fantatr'Andriamanitra mihitsy hatrany am-piandohana hoe tsy maintsy misy ny zavatra mampatahotra. Ary voalazan'ny Baiboly nge zany Jesosy Kristy mihitsy niteny ndray andro hoe ety am'izao tontolo zao izy no ahitanareo fahoriana. Nefa izy matoky fa izaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Zany hoe io Andriamanitra ivavahantsika zany Andriamanitra efa naharesy. Zany hoe resin'ireo karazana aretigna maro, resin'ireo karazana problème maro, ka aza matahotra. Izy io moko agnisan'ny olana anankiray io zany zay mba hoentiko mba hagnampina antsika mpitandro filaminana, nareo mpitondra fanjakana mahefa, atsika tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy firenena. Mangavy atsika rehetrarehetra mba ahay fampiresaka amin'ny vahoaka, indrindra mba tsy koropahana ny reto vahoaka malagasy zay sahirana reto, fa mba tena resahana ampilaminana, mba tena asigna fanajana, indrindrandrindra atoron'olo fa io aretigna io dia zavatra traitable, azo traitena tsara fa tsy hoe zavatra mampiorohoro be, satria na ny fikoropahan'ny olona mahita polisy, mahita zandary fotsiny ara dia fa mahatonga ananjy lefa, nefa izy milefa igny maro ny zavatra miparitaka agnatin'izy igny. Sosokevitra zany fa tsy fanakianana, aza raisiny mihitsy hoe nanakina ndraiky Pasteur David atao amin'ny télé tao, fa sosokevitra mba omena aloha mba azavaingan'ny olona ampitiavana, atoron'ny olona tena hoe atoro anjareo mihitsy izy zavatra io azo traitena tsara. Ary soragna manokana moa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement zay nanome karazana fagnazavana atao amin'ny télé TVM hoe zay rehetra marary anontaniana mazava tsara izy hoe hoagny amin'ny hôpitaly sy hijanonao an-tragno. Regny zany efa magnampy ny olona tsy hikoropaka, satria anao nge raha vao marary ny tahotrinao dia efa ampy mananapitrotraka anao ho resy agnatin'io aretin'io. Fa raha haitsika ny mandamina ny saim-bahoaka, haitsika mikalme ny olona, dia ho hitanao fa mora ny fomba izeregnany. Amin'ny toerana sasany moko izy io zao hitantsika tsara fa tena miakatra be mihitsy ny taha. Mampiakatra azy io raha ny mba fijeriko manokana amin'ny mampandinika anahy dia hoe matahotra loatra ny olona. Matahotra ny olona hoe atao test zany dia fa matahotra edy olona dia. Indrindra raha vao maregny feon'ny ambulance fogna ny olona wa dia fa matahotra ny olona dia. Dia jereo le mitombo amin'izay le olona marary, efa izy efa tsy hitany intsony zay ataony zay izy vao hita. Ka averiko amintsika rehetrarehetra zay magnaraka, ny tahotra zany ny zavatra mila evitena voalohany, satria aretigna efa misy, fampitahorana ndray koa tsy ambadika, agnisan'ny olana anankiray zay ka mba miangavy atsika rehetrarehetra mba ho samy motony. Zay mba mahafantatra ny fagnafody moa zany mba atoroza la fahazavony mba atoro nama, atoro fianakaviana hoe zao ny zavatra tokony hoany, zao ny traitement tokony atao. Ary ny tegna vahaolana re olona ndanina magnatona mpitsabo, magnatona docteur. Raha misy docteur igny akaikinao igny ndanina magnatona anazy hoe inona ny tokony ataoko. Fa aza indesigny milefa ny aretigny fa alô tsabogno.
zay ngambany mba hoe introduction kely ho ataoko tsy resaka akory za androany makasika ny hoe coronavirus na inona akory ny tiako ambara fa zay le mba anjara boriky amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny mampanompon'Andriamanitra mba mitondra sosikevitra amintsika vahoaka malagasy. Ka ny zavatra anankiray ihany koa anatin'izay de mba tokony hajaintsika reo mpitandro filaminana reo. Olana manko be da be ny olona vao mahita polisy, mahita gendarme tonga de romotro, tezitra, sorena. Ajaio zareo fa olombelona sala aminao reo, rahalanao reo amin'ny fiarahamonina misy amintsika rehetrarehetra. Azo iresahana tsara reo, fa tsy hoe rehefa mitagna an'igny basiny izy de tsy maintsy mitifitra anao sanatrin' zany, fa azo ifampiresahana reo satria olombelona nge ny polisy, gendarme ny polisy. Ary hitantsika fa be da be ngamba ny polisy gendarme aveto Tamatave, eto Madagasikara, malagasy miara-monina amintsika ary tena hoe fiarahamonina ny tokony atao fa tsy fifampitahorana na fifampiororona. Zay ny mampitandro filaminana azy ireo, natao hitandro ny filaminantsika vahoaka ary iaro ny vahoaka sy ny fananana. Entre parenthèse hoa zay, fa tiako zany mba tena hotony isika rehetra vahoaka ny Tamatave, vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara, isika rehetrarehetra zay miatrika an'izao aretina coronavirus zao, tokony samy hotony tsara, ilamina tsara, fa tsy hianana tahotra na hoe iorooro manoloana ny zavatra rehetra misy. Mbola veroko ihany fa zavatra traitable izy, azo traitena tsara. Hitantsika ngamba regny fa misy ny olona sitrana, matoa zany misy ny olona sitrana, misy fagnafodiny le izy ary efa miezaka ny fitondram-panjakana mitondra ny anjara borikiny, mitondra fanafody, manome andreo karazana fitsabona maro samihafa hoentina miady amin'ny aretina coronavirus. Ny manao zavatra mo tsy mora ka ny fifagnampiantsika vahoaka no hitako tena vahaolana ao anatin'le izy, manao ny anjarany ny mpitandro filaminana, manao ny anjarantsika koa tsika vahoaka. Asaigna manao sarotava atsika, ataovy le izy fa za horaisina hoe amerdement na karazana sazy manokana ny fanaovana an'igny, fa fiarovana atsika no agnasagnan'izay. Ny lohahevitra hoentiko eto androany de hoe aza de tsotra loatra. Izany ny thème mba ho zaraiko ho atsika vahoaka rehetrarehetra zay manaraka mivantana n'ity fandarana ity. Aza de tsotra loatra. Fa ivavaksika mialohan'ny andrenesana zany afatra zany, mba tonga ny afatra mba tena ho tafapita amintsika tsiraray avy ary tena andraisanao zavatra ao anatin'izany. Vavaka aritsika. Ray masina tsara indrindro amin'ny agnaran'i Jesosy no isaorako anao, anomezako voninahitra anao indray androany ny amfafahako mitondra ny afatra ity. Ampahirezo Jesosy tompony vahoaka anao, meo tolotsaina, meo hery, meo fahasoavana, ahafahanay mahita, ahafahanay mandrisy. Ta io manokana nisan'ny tokantrano na iza misy azy, aoka tompo mba tena hoisihositry ny fanamasina, amangy azy, anampy azy, indrindra ampandrisy, ampahery any menakavy. Tahina tompo vehivavy zay mijery io, tahina ihany koa io rahalahy io, tahina nisan'ny tokantrano, tahina izay rehetra afaka mandrena mahita mivantana amin'ny televisionna an'izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravagna no zavatra anankiray mba ho jerevantsika hoe aza de tsotra loatra. Zany akory tsy midika hoe mampirisika n'olona mba ho ratsy fagnahy sagnatry ny vava, fa anisan'ny toetra anankiray tsy mampahomby de satria tsotra loatra le olona. Na nange mba remarkenao fa ny mpanambola sarotiny amin'ny zavatra anagnany. Fa ny olona anankiray sahirana manao antsirambina. Tanao zany fa misy karazana mentalité anankiroa zay miavaka. Ndray mandeha nisy mpanankarena be nitaky ny vola ny 25,000 tamin'ny olona tegna kalamanjana tegna de nikian'ny olona. Patron be karan'igny on izy de mamavaratsy olona mivola 10,000. Satria raha nenao zany igny zao 10,000 nao de navelanao fotsiny tagny. Zay le fahatsoragna zay antsony teny français hoe naïveté. Ne soyez pas naïve. Be da be ny olona tena hitanao mitsy zay naïve. Ary io caractère naïve io no tegna mampahantra. Satria tsy mivaky loha. Tadidio ravagna fa nany baiboly arany mampianatra e. Fa raha tsy mahatoky amin'ny kely anao tsy mpanapaka amin'ny be. Natorony tsara fa ho kely ny andohana, ho lehibe ny hafarana. Zany hoe manomboka amin'ny kely ny zavatra rehetra. Mila hainao mitandrina, mitantana an'io fahakelezanao io mba hatongavanao amin'ny fahalebiazana. Tena gaga tam'izany na hainao an'le olona hoe nikianin-jareo mitsy le mpanankarena, rô mpanambola be karan'io de vola 10,000 ny ankaniagna amin'olo bazary. Everinao mo ravagna fa ny mahatonga ny olona lasa mpanambola nge ka nanomboka tamin'ny tsy nisy.
nanomboka tamin'ny kely de zay mentalité zay mila mba ovana ary mila magnaraka tsara anao an'ity fandarana ity mba hafantaranao ny tokony ataonao satria ny tigna tongavagna eto de mba atonganao anana fahendrena ao anaty fitiavana fa tsy hoe ankahala olo na hoe ampianarina ho sarotony raha fa mila managna fahendrena anao ao anaty fitiavana amin'ny teny français de hoe discipliné dans l'amour discipliné dans l'amour zany hoe managna fitiavana fa kosa managna discipline ao anatin'izay maro amitsika revagna tsy mahay ny tegna hevitry ny tegna fitiavana am sasany moa rehefa mivavaka izy de raha nanjy jiaby io lasa gaboraraka daholo olagna anankiray zay anisany moa tsy tiavan'olo fivavahagna matetiky ny olo kofa nagnano fivavahagna to tsy hainao raha mahazo anazy fô ndre magnano raha fahafa daholo ndre tsy mivakivaky loha ao moa ny olo sasany hoe nivavaka izy de tsy mila mitady vola tsony ary maro ihany koa moa ny mpitory filazantsara zay mampianatra ny olona fa nare mivavaka raha teo any an-danitra tsy mila miasa tsy mila mitady vola tsy mila manan-karena mba imagine moa riavagna raha ohatra olo araiky tsy miasa neky nandeha vola nde taony raky tsisy na vola ndesiny ande am-piangonana tsisy na frais ndehanagna mivavaka tsisy ka tena milaza amitsika rehetra ao fa ny fahantrana tsy mitory an'Andriamanitra ny fahantrana no mahatonga ny olo mangalatra ny fahantrana no mahatonga ny olo mandenga ka za de tena mampirisika miasa sady mivavaha fa ny zavatra toroko fotsiny de hoe managna fahendrena amin'ny zavatra rehetra soyez discipliné dans l'amour satria betsaka ny olo miheritreritra amin'ny sasany zany atao hoe manam-pitiavagna de gaboraraka ny valiny de tsia azo atao tsara ny discerner ohatra anao zany zao misy lehilahy tianao discernenao izy fa tsy tonga de hoe anao tiako fogna koa raha misy olo tianao mila midiscerner tsika zonao tsara ny mamantatra zonao tsara ny manadiady en même temps satria c'est possible d'être prudent et d'aimer en même temps azo atao tsara ny mitandrina mailo nefa mankaty ihany anao satria hitatsika tsara fa maro ange am'izao ny olona mpiatsara velatsia tsy vitsy ny olo mandenga ary agnisan'ny manimba fiainana tanora maro ny voafitaka ary jereo fa agnisan'ny zavatra tsy zakatsika ny fitahin'olo ka deno zao ianao soyez prudent de jereo tsara ao anatin'izay mila mianatra ianao mba tsy hankahala olona raha sendra zany ka mba fantanao ny erreurany fantanao ny marina aza mankahala satria ny dikany ampianarako anao hoe tsy hoe mba tonga anao ankahala fa mba hafantatra satria misy zavatra mahadiso fanantenana matetika ao anatin'ireny fitaka regny nasinao soa izy nefa ny solokiny ianao nampinao izy nefa anao nataovany ratsy ka tsy voatery ankahala ianao raha mahafantatra ny marina zay tsy fantatra ohatra am'izay possible moa kiravagna ny olona anankiray zay neverinao ho namagna nefa tsy tegna namana ny olona neverinao fa ho tianao nefa tsy tegna ty ary ny confident kay tsy tegna confident koa regny olona mba nagnankinanao zavatra ka izy tsy de tegna nanagna fitiavagna anao natao atokisagna nefa tsy izy fa olon-kafa tanteraka mihitsy izy rehefa tegna hita ny marina neverinao ho fiancé kay olo mampirafy sy ny sisa ka azo atao nefa ny mitia olona nefa dur am'le olona ianao sady tia anazy fa anao entitra tsara nao miara-miasa aminazy fa ianao entitra tsara azo atao tsara ny tsy manaiky ataon'olona gaboraraka amin'ny fiainana de revintsika tsara ny bokin'ny epistily ny soratany John voalaza ny baiboly fa i John de apôstôly ny fitiavana zany hoe olo manam-pitiavana nefa na manam-pitiavana ary izy discipliné izy tagnatin'izany fitiavagna zany ao amin'ny epistily ny John faefatra ny andininy voalohany de revi tsara ny nanomboan'ny phraseny hoe ry malala ao izy cher bien aimé de revi tsara zany hoe fitiavana zany matoa ny olo mamoaka feo hoe malala zany manam-pitiavana ry malala ao izy aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ozy ny fanahy na avy amin'Andriamanitra iregny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany am'izao tontolo zao izaho toetra ozy ny fanahy tsy hoe rehefa milaza aminao fa pasteur milaza aminao fa mpivavaka mpitory filazantsara de ekenao anao zavatra be dabe amin'ny fiainanao fa andana discerneo tsara satria ny olona rehetrarehetra revagna na ny fomba firesahany sala am'izao fotsiny ara de fa ampy afantarana anazy hoe olo manakory izy na manakory ry malala ozy izy zaho toetra ny fanahy
fitiavagna zao le hoe malala. Io passage io zany de mampianatra atsika fa ny amour ne nous interdit pas de discerner. Tsy manakana atsika discerner zavatra ny fitiavana. Sady teneniny eto hoe aza mino ny fanahy rehetra. Ny boky Noabolagna zao de milaza Oabolagna fa 4:10 andiny 5:10 izy hoe ny kely saina ozy izy mino ny teny rehetra fa ny mahira-tsaina mandinika ny diany. Jereo tsara fa lazain'ny Baiboly fa kely saina ny olona anankiray raha vao mino ny teny rehetra. Tsy zay zavatra lazain'ny olona io zany ka marigna daholo. Tsy zay olona milaza fa tianao ka tianao daholo, fa ndanina mba discerneo, ndana fantaro fakafakao adiadio zay vao manaiky ianao. Ka isika zao androany ho antsika rehetra mpagnaraka, ho anao le zanaka ara-panahy, aitsika tsara fa androany sabotsy dia 6e journée ny amin'ny fifadikanina zay ataotsika. Ka anisan'ny sakafom-panahy atoroko anao zany androany ma 6e journée ny andro androany ity de hoe mba mailo ihany. Aza tsotra loatra. Misy fomba filazana azy zay moa amin'ny teny Betsimisaraka hoe aza dindery. Zay ngamba tegna afantarany maro anazy tsara. De Jesosy Kristy ndray andro nagnome fanoarana. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 10 ao. Ozy hoe ianareo izy de sahala amin'ny ondry zay natao eny ampovoany ny amboadia. Ka io zany revagna tsy hoe rehefa kristianina ianao de niova fo daholo ny magnodidina anao. Fa na kristianina renao possible mbola mampirafy vadinao. Na kristianina ianao possible mbola misy mpangalatra miara-mipetraka aminao eo. Jesosy Kristy raha revagna mbola misy Jodasy nagnodidina azy. Ka izay indrindra na tonga Jesosy nilaza, ondry anareo izy fa ndeha apetraka ampovoany ny amboadia. Akory atao am'izany revagna, anao ondry tsy mahay magnekitry, tsy mahay miady, amboadia ny raha magnodidina anao. De hoy Jesosy atoroko anareo ny secret, ndana ozy endre tahaky ny menarana. Fa mora tahaky ny voromailala. Misy karazana toetrana zavatra anankiroa zany natoron'i Jesosy eto. Toetrana menarana ary toetrana voromailala. Ny menarana raha dininao tsara fa ny menarana de endry. Fa ny fahendren'ny menarana de izy mailo fogna regny. Zay mahatonga anazy mibilobiloka io. Tsy hainao aiza marigny tegna ombany. Mailo izy amin'igny. Anao ijery anazy à gauche, anao fa mitodika à droite ndraiky lohany. Anao mijery anazy à droite fa mitodika à gauche ndraiky lohany. Mailo ny menarana. Zay mahatonga ny menarana tsy mba regninao feo. Mangina izy satria mailo izy. Fa ny voromailala ndray be fitiavana. Fitiavana. Zay zany ny voromailala. Ka tsy normal zany riavagna ny olona anankiray raha ohatra ka be fitiavagna be fo. Lasa tsotra loatra, lasa naïve ndray izy am'izay fotoana zay raha antsona amin'ny teny frantsay. Lasa manana caractère naïve. Tafiditra amin'ny antsona hoe naïveté. Tsy de mety zany zay. Fa raha manam-pitiavana ianao mila mailo. Inona ny mailo hoe endreo tahaky ny menarana. Tsy be teny satria tsy hainy hoe avezany mety aviny fahavalo mety ahafaty anazy. Zany hoe prudent zany ny menarana ary amour ny voromailala. Donc zany ny amour tsy maintsy accompagné na prudence. Tsy maintsy miaraka ny amour sy ny prudence. Zay vao hitanao fa ilamina ny fiainanao. Ka ny prudence sans amour tsy mety. Ary ny amour sans prudence tsy mety ihany koa. Mila hita aminao foana zany izy roa reo. Satria discerner sans aimer tsy avy amin'Andriamanitra. Ary aimer sans discerner n'est pas aussi de Dieu. Raha vakinao amin'ny Baiboly ao amin'ny Oabolana 7:4 de mbola manamafy an'izany zavatra resantsika zany hatrany. Satria ohatra fotsiny zao mba atoroko anao ho antsika rehetra zay manana olotina na hoe nizingen'olo anao na hiaraka amina viavy anankiray anao na anjengy viavy anao mba agnotanio maloha tognonazy. Mba agnotanio tognonazy. Ohatra zany misy olona zao vao mifankaty 3 mois tonga de mifanambady. Ahoana mo riavagna ny tsy isina déception am'izany. Telo volagna na hitanao anazy de fa ny tokatrano nareo fa niaraka nareo bikibo anao sy ny sisa. Direvo tsara fa olona anankiray hitanao androany mety mefa managna taona tsy aiko hoe 40 ans izy ohatra na 50 ans izy. Aza maika fotsiny fa olona 40 ans niaigna teto ambony tany zany tsy ho fantotra anao agnatin'ny telo volagna. Na agnanakory anao na mafy be karakory anao amin'ny resaka discernement.
raha olo à l'âge de 35 ans tsy ho hainao mihitsy zany agnatiny 1 mois satria 5 taogna d'expérience izy niaigna teto ambony tany. Ahoana ny aizanao zany agnatiny volan-draiky? Zay le fahamelona zegny tiako anagnanao, tiako mba ataonao. Satria tsy possible mihitsy olona niaigna 37 ans teto ambony tany ka ho fantotranao agnatiny 3 mois. Raha izay zavatra zay zany no isisianao fogna, zay le antsoina hoe naïveté. Tsotra loatra ianao de lasa rarotin'olona. Ka aza manaiky iara-iasa na iara-dalana amin'olona tsy fantatra zany fa mampanenina zany aorinao. Eny fa na de hoe avagnara hoe iara-iasa teo aloha fa za tonga de miara-miasa. Misy teny ihany koa amin'ny ohabolanao 14-20, ohabolana 14-20 zay ny namagna ony tian'ny maro. Eto zany tsy inona fa zay le ami d'intérêt. Be da be zany ny olo rehefa managna anao tian'ny maro. Ny olo managna maro olo tiande aminazy io. Be da be zany ny olo magnatogna anao tsy de fitiavany anao loatra, mety hitany anao manambola, mety hitany anao nianatra be, mety hitany anao miasa, mety hitany anao managna ny maizy anao de mandeha magnatogna anao izy. Zay ny zavatra anankiray mba jerevy tsara fa ny manana ozy tian'ny maro. Jerevy fa ny malahelo na hoe mahantra na ny havany aza hono tsy tianazy. Vakio tsara ny ohabolagna 14-20 fa tena atorony tsara ny zavatra zay. No raha vao tsisy na havanao tsy mandeha aminao. Zay le ohabolagna antsika malagasy hoe ny omby mahia tsy le lafin'ny namany. Ka mba dinio tsara ny olona tonga amin'ny fiainanao. Inona na tonga avany aminao? Zay na tonga ndry tianjama tegna nampianatra amina hirany, si tu es riche, tout le monde est là. Mais si tu es pauvre, tout le monde ça va. Même les amis s'enfuient. Tadidiko hira igny tam'izay mbola kely. Matetika de tsy haitsika ny magnavaka ny amitié sy ny amour. Tsy haitsika magnavaka ny business sy ny familiarité. Be da be ny zavatra fangarotsika ndrendray de lasa mikorontagna fiainatsika. Tsotra loatra anao, tsotra loatra isika. Eo zany mba andraisantsika lesona androany. Satria misy ny avansina hoe fitiavana, ary misy ny antsona hoe kamarady. Tsy tokony afangaro reo. Tsy ny olona rehetra de ho namanao daholy amin'ny fiainana. Tsy ny olona rehetra de tianao daholy, ka tsy maintsy mitandrina ianao. Satria misy ho za teo igny ny amitié d'intérêt. Tsy vitsy ny fianakaviana lasa mahantra satria tsotra loatra. Tsy vitsy ny tokantragno sahirana satria tsotra loatra. Zay olo mangao raha io tsy maintsy mahazo aminazy. Nefa nizy tsy magnanjegna zahoan'ny raha. Fa mikofokofoka, dignerigna, sahirana, miasa, mibodika bazary be parivony andro. Fa izy ndraiky zay olo mangara aminazy igny rao tsy maintsy mahazo fagnia. Anao ve mba ohatr' zany? Raha vao zavatra mba nampijaly anao, na nahiragna anao, oka mba tsosangoron'olo bojo ampelatagnanao, fa mba miahaiza mitandrina tsara, midiscerner tsara, tsy fahotana ry avana midiscerner, fa na Jesosy ary nampianatra zany endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Soyez prudent. Eo zany ry avana no mba anoroko anao androany. Aza fangaro mihitsy ny fitadiavam-bola sy ny fihavana. Aza fangaro mihitsy ny fitadiavam-bola sy ny camaraderie. Raha vao mitady vola de mitady vola, fihavanana de fihavana. Tady vola afa, kamarady afa. Areto aho de mampianatra anao, tsy njovy aloha ny ankonanao. Itokantragnonao io malo karakaregny. Fa aza meky ande hijery ny rano na hijery ny rano. Ny anjareo angeka efa fiainanjareo ny olona tsiraikiraiky samy responsable amin'ny fiainany. Ny olona tsiraikiraiky tompona andraikitra ny amin'ny vady aman-janany. Anao te hiteraka ake de anao tompona andraikitra amin'io. Ny sasany zany tsy megnatra izy bikibo vakagny mandeha mitegna ndraiky izy ampehony za fo hiteraka. Tsy raha nitegna edina bikibo ananjy. Maro ny olona sahirana avy tsy voaefako afantragno anahy fo amezy vola zaho. Tsy raha nodina ampagnasa anazy magnofatragno lafo. Sy ny sisa. Zaho za tsy mampianatra olo ratsy totra fa mampianatra olo mbo managna fahendrena, mba melo fa tsy zay zavatra rehetrarehetra volagnin'olo. Misy olo nefa pikatramo ary be da be n'olo efa velon-tegna ananjy mihitsy ny mangataka. Efa zany mihitsy zany ny ananjy ndraiky projet ny angataka fogna zay izy vao mahazo. De eo zany mba samy melo. Indrindra atsika mpivavaka io matetiky mora malahelo olo. Atsika manompo an'Andriamanitra io de lasa bojobojoen'olo daholo raha jiaby. Ka apetrao tsara. Manomboka androany, rehefa ofantragno ny nanokananao an'le volanao, aza vilivily amin'ny zavatra hafa tsony fa ataovy tonga amin'ny ofantragno. Rehefa andaovagna jirama nanaovagna an'io, ataovy tonga amin'ny jirama.
rehefa atao bazary io ataovy tonga bazary fa tsy olo managna olagna rehetrarehetra tika anao daholo ny amahana azy. Entre parenthèse zay mba indesigny atongasaigna atsika riavana. Ary atoroko anao mazava tsara zany mba jerevo aloha ny ankonanao. Misy amitsika zao rehefa mahavatra magnome zavatra anao ny olo anankiray de tegna tianao. Misy olo ohatran'izany mihitsy. Rehefa anao tia magnome raha anazy tiany alahanao fa rehefa tsy magnome anao de inona ny ataony aratsiany anao, halany anao. Moko za raha tsy ampagnafo karaha iny reo tsy hoan'ny kotro karaha zay ny hono karaha ity. Azagaga raha ho simba ny relation nareo satria ho fantatry le olona fa intérêt no itiavanao anazy. Mahaiza ravagna mba mifanerasera amin'olo, indrindra raha mba managna kamarady managna anao, managna kamarady managna ny maizy azy anao, mahaiza mametraka relation tsara aminazy. Aza petraka ho intérêt no ifaneraserana fa ataovy fifankatiavagna madio. Misy fotoagna ravagna ny panana, izy ka olo araiky panan-karena, misy fotoagna izy tsy magnome anao mihitsy mba hitesteny anao sady tia hita ny tegna marina momba anao izy. Tsy ameny mihitsy anao. Tandrignesiny amizay anao vakeo lasa nagnaratsy anazy à gauche, nagnaratsy anazy à droite. Everinao moa zany fa ilamagna nareo agnatin'izany. Satria voalaza zany amin'ny ohabolana 3:32 ozy fa ao amin'ny marina kosa ozy ny fisakaizan'Andriamanitra. Ao amin'arina. Na de Andriamanitra zany tia minamagna amin'olo marina. Oka zany mba ho marina ny finamananao amin'ny olona. Ka apetrako eto ndray mandeha. Raha tegna namagna zany tia amin'ny andro rehetra, na amin'ny sarotra na amin'ny mora. Mamonjy amin'ny andro rehetra. Fa tsy hoe filan-javatra no inamana. Tsy hoe misy zavatra ilaigna de aleo fa ataoko kamarady izy. Ka ninina mitranga tokony ho mpinamagna fô. Tadidiko tsara ny tantaran'ny Joba, niresaditsika kely zany omaly raha tadidinao. Jereo fa ny naman'ny Joba nge rehefa resy Joba, ny zavatra nataon'ireo namandreo de nilaza fa anao ne nanote, fa ho tagnanao maventy loatra. Tam Joba multimilliardaire, tsy mba nataony zareo anjany. Fa rehefa Joba narary, nanomboka rava ny fanagnany, de nanomboka ny kianiny zareo Joba, nanaovan'ny zareo karazana resaka isan-karazany. Ny tegna namagna riavagna tsy mahafoy anao Eny fa na de misy erreur za nataonao matetika de eo foana ny namanao. Ary isika matetika de ampandalovin'Andriamanitra fiainagna sarotra mba eliminegna andreo namagna tsy izy. Zany mahatonga anao ohatrany resy ndrendray amin'ny fiainana. Zany mahatonga antsika ohatrany misy zavatra ohatry mikorontagna kely io amin'igny fotoana igny satria misy namanao akaiky anao ao mahita le intérêt aminao izy de zay anao agnakeziny anao de fananiny Andriamanitra mihitsy asigna obstacle kely amin'ny fiainanao mba elimineny andreo faux amis magnodidigna anao. Ao amin'ny John 15:14 izy de mampianatra. Ianareo izy no sakaizako raha mitandrina ny didiko ianareo. Navahan Jesosy tsara teto ny fitiavagna sy ny fisakaizana. Jesosy de tiany zao tontolo zao. Fa tsy zao tontolo zao akory de sakaizany daholo. Fa navahany tsara ny tegna sakaiza ozy de mitandrina ny didiny. Atoron'Andriamanitra tsara zany eto fa misy namagna ary misy ny sakaiza. Ao amin'ny ohabolana 27:6 de azavany tsara aleo izy olona mandratra to zay olona mody manoroka lava. Ny tegna namagna riavagna mety magnome anao anatra. Zay mety mandratra anao mihitsy, magnanatra anao izy. Tsy voatery afinaritra anao ny zavatra ataon'ny tegna namagna satria mitady zay asoa anao izy. Za matetika de mahitsihitsy zay za na amin'ny fomba fitoriagna teny rehefa miresaka amin'olo. Ny antony mitady zay asoa anao Ka aza miala lavitra ny namagna zay sa magnitsy anao zany. Indrindra fa raha fantany ny erreur anao de nahitsiny anao, aza miala lavitra n'igny anao fa izany no tegna namagna. Jerevo tsara ny tantaran'ny Davida riavany, Davida mpanjaka. Fa tsy namono ny Natana mihitsy izy. Nisy kamaradiny anankiray zanaky Saoly antsoina hoe Natana. Tsy namono ny Natana mihitsy izy na de nagnanatra anazy tamin'ny Batseba aza Natana. De Natana mpaminany azafady. Nisy mpaminany anankiray antsoina hoe Natana. Nagnanatra anazy tamin'ny Batseba satria nisengy ngiahy. De nanariny io mpaminany io izy jereo fa tsy nivonono mihitsy io na de nanagna droit afaka mamono ny Natana izy. Jereo fa maty teo amin'ny fitondragnany Davida. Davida tsy resy zany fa tamin'ny fitondragna izy no maty. Au contraire an'izany anefa riavagna Heroda. Heroda tsy lava fanapahana satria namono ny John mpanao batisy. Nivoniny John. Rehefa nagnanatra ananjy John de fa nivoniny. Ary matetika rehefa olo mpanompon'Andriamanitra samy volan-draha karaha nonay reto halan'olo. Halana fitondragna, halana zay mety hoe manam-pahefana. Nefa atao akory fa zay le izy.
sosokevitra ny mena eto fagnanarana ka ny olona tianao mety agnitsy anao, ny olona tianao mety agnasazy anao nefa ianao tegna tiany ohatrohatran'izay zany le izy ka raha magnome zavatra anao ny olona de mazava ho azy fa matetika tianao izy. Ka rehefa magnome zavatra za manokana de manao an'izany ohatra hoe misy olona zao ampiko na hoe meko vola atoroko ananjy vola ty ro azo hoanigny jiaby fa ndana mbo ampesao ndana mbo miketriketriky satria zany natonga izy ty tonga pelatagny ko afaka meko anao nisy ketriketriky mbo nataoko tao nafahako nahazo an'izy ty ka anao rehefa mbo magnampy olo mba misosokevitra izy mba hoentiny mampandroso ny fiainana amporosivo izy mba hiasa azazarigna angataka aminao fogna olo satria maro loatra revagna ny olona amizao tia mangataka ka raha isaky ny mangataka aminao ny olona mahazo fogna de tsy ho afaka mifantragna izy ndana mba toroy hevitra izy ny amin'ny tokony ataony. Ny olona manaiky anao ndrindrandrindra ohatra hoe ekeny anao manompo anatin'ny fahotana mazava ho azy zany tsy tianao zany olona zany fa ny olona sa magnitsy anao, ny olona sa miteny mafy anao regny olona regny revagna matetika manampitiava ka ny natonga na sala amizao zao mba afaka mamizara zavatra mba nitahin'Andriamanitra ny fiainana de matetika no faizin'ny pasteranay za tamin'ny fotoanandrony nisy ray aman-dreny mitaizana de izy nagnafay anahy anao zao anao tsy mahazo mandeha am-piangonana, anao tsy mahazo manao formation, anao tsy mahazo karan'izay zay nataon'le ray aman-dreny de amizao le tsy mety adigniko tamizany fotoana zany somary sorena kely satria zay volazan'ny baiboly hoe ny fananaranao zay de tsy mahafaly amin'ny andro anaovana fa amizao izy vao hitako hoe nisy dikany ke regny zavatra nataon'ny dada regny matetika za nahatotsy nandray andraikitra sady nomegna avertissement sy namany fa hitako amizao hoe izay ke ny tegna secret raha tia omby ka averiko ndray mandeha aza de tsotra loatra aza tia raha gaboraraka fa ny mampandroso ny afahan'ny fiainanao iatsara de anao mba discipliné indrindrandrindra prudent mailo fa tsy hoe be fitiavagna fogna tsy mety zany riavagna ny olo izy koa be fitiavagna fogna nefa tsy mailo zay natonga le fagnoaragna anankiroa nomeny Jesosy tamile boky nivakitsika teo hoe ianareo de tahaky ny ondra mpivoany amboady endre tahaky ny menarana ozy mora tahaky ny voromailala ro ndre riavagna ny lisotsika androany samy mitsakotsako samy mamakafaka mandinika fa izany zavatra resako anao zany de mahasoa anao mahatsara anao arazonao to de mba partageo amina nama zaro amiro namatsika reo mba hiaraka ahita nyty leso nandroany ty ndray de misaotra atsika rehetra teknisianina niara-ny asa misaotra nitsika isa mitokatrano nanaraka hatramin'ny farany tsy mitsahatra manonona tsodrano amitsika rehetrarehetra naizanaiza misy anao manaraka an'izao fandarana zao ho tahin'Andriamanitra ny anao aza digno fa rapitotsika vao mamaragna ny fifadikana alady zany tsika mamaragna azy de samy magnaraka mivantana eto fa alefatsika eto foana ny fampianaragna rehetra sy ny lesona rehetra mankasitraka atsika rehetrarehetra de ho za hoe ho tahin'Andriamanitra mifankatiava nefa tsy mety ny mitia fogna nefa tsy mailo mila ampiarahagna reo zavatra anankiroa reo tahin'Andriamanitra ianao pasteur David Rakotona ndrasana niaraka taminao teto raha misy mba mila fagnazavagna fanampiny makasika ny fifadikana indrindra raha ohatra hoe mila sosokevitra misy numéro téléphone hitanao io hoe 034 43 858 15 034 43 858 15 io zany azonao atsona io mandeha koa io amin'ny WhatsApp afaka mifampiresaka tsika afaka mifanorohevitra indrindra vonona trany hivavaka ho anao ka oza aminao androany magnaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.